Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray nomelohany iray aman-dren'ny mpianatra, ny mpampianatra ary ireo olom-panjakana ao Bongolava ny fanelezana tsao antontona Italiaparty ny fanabeazam-pirenena any Bongolava izay voalaza fa nanolana zaza tsy ampy-taona. Teo jerentsika indrindra ny fanampanazavana mahakasika izay raharaha tany Bongolava izay. Ny mampalahelo anay aloha lazainy voalohany dia ny fisian'ilay vaovao tsy maro-potitra misy eo tany amin'ny Facebook sy misy eo tamin'ny gazety ary ireo radio sasatsasany. Laza fa ny directeur na ny talehan'ny Eudren Bongolava dia nanolana zaza tsy ampy-taona. Ary rehefa nijerena le izy hoe iza le zazana olana dia tsy izy akory fa ny sipa tonga dia ataoko direkta hoe sipa ny talehany sekoly nandrefangara na atao hoe vady kely ny angamba. Mampalahelo le izy satria zavatra tsy mitombina. Ny sary izay napetraka tany amin'ny Facebook dia azo porofona fa namboarina ny fandroany teknôlôjia ny talehanay dia azonay diraina mihitsy fa olona fakatahaka, olona manana ny maizy azy eo amin'ny resaka fanabeazana. Natao modely izy aminay tsy manana toetra ohatran'izany. Momba n'le hoe resaka hoe détournement de mineur manao an'izao ray aman-dreny eto zahay ary zanaka i daholo no eto. Raha nisy zany mba nahazo CPC seconda ihany zay tsy maintsy nitory fa fitaka zao mitadionareo tadiotsika rehetrarehetra ao ny afakabaka sy ny any. Raha vo mitondra ianao raha vo tsaratsara toerana tsy maintsy misy fahavalo-panenjika. Tadio zay mahatateza ary tohero zay amin'ny fahamarina fa izy vaindoha vainafo ao tapindoha ka raha aminay tsy marina fatara io drenny io mianatra tato amin'ny kozatriny io fantatray tsara mihitsy fa aminay tsy manamarina ininy zay fa ny zava-misy zavatra hitanay lazainay tsy mariny zany.